fandarana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy. Saotra n'Andriamanitra indray tsika ry havana raha mbola afaka miaona amin'ny alalan'ity fotoana ity. Saotranao manokana manaraka ny fandarana rehetra izay ampitaina amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao. Zavatra rehetra moa dia ain'Andriamanitra no mampiasa azy mba hanomezana voninahitra azy, ary koa mba hanambarana ny filazantsara ny Jesosy. Tena izy manao hoe tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo izao, filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra vao tonga ny farany. Fitaovana anankiray izay ampiasaina amin'izao andro misy antsika izao ny fitaovana fandrosoana ara-teknôlôjia rehetra, anisan'izany an'izao fitaovana izao ka sorantsika Andriamanitra fa fotoana azotsika andreny filazantsara izany. Andreny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompo indray tsika amin'izao fotoana izao, dia apetratsika amin'ny tompony fandarana rehetra, izy ny ameny teny eo am-bavan'ny mpanompony. Vavaka fosika tompoko. Saotranao izay Jesosy zanak'Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra tonga nofo, ilay maty nefa indro velona mandrakizay. Ianao no Andriamanitra mahery, tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azonay famonjena fa tsy ny anaranao Jesosy rery ihany. Misaotranao izay fa ianao ny ihany mendrika andray ny hery laza ny voninahitra mandrakizay. Ianao no zanak'ondrin'Andriamanitra izay maty isolo eloko anay teo amin'ny hazo fijaliana. Petraka manontolo am-pelantanao izao fotoana izao, raiso an-tanana araoka ny fanahy masina ampiteny rainy ny mpanomponao amin'izao fotoana izao, mideranao izay manandratra ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy. Halleloja, amen. Andreny tenin'Andriamanitra ray tsika tompoko. Faly mirabanao hatrany eo am-panarana ity fandarana ity. Andriamanitra ny tsinjonao anome izay rehetra ilainao. Salamo 2:4, Filipianina 4:7-9. Irary faherezana ho anao hatrany izahay. Andriamanitra ny hitahiry ny finoanao, hitahiry ianao amin'ny fahasoavana, hitahiry ianao amin'ny fatokiana hatramin'ny farany. Tonga soa amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra indraisika izao. Isaotranao milosahady izahay amin'ny fahazotoanao miaino. Anio isika dia hijery teny iray indray amin'ireo teny 7 izay nolazainy Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, raha nombona teo izy tamin'ny fotoan'andro. Izany dia hitantsika eo amin'ny Jaona 7:10, ny andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao ny vakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny hitan'i Jesosy ny reniny izay ilay mpianatra tiany nijanona teo, dia hoe izy tamin'ny reniny, raha vehivavy, indro ny zanakao. Ary io koa izy tamin'ilay mpianatra, indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Teraina ny tompo. Ny teny tamin'ny olona roa
ny vantana Jesosy Kristy eto. Olona roa samy mpino, samy mpanaraka azy, samy akaiky azy avokoa, samy tiany avokoa, samy tia azy avokoa. Ny iray amin'ireo olona roa ireo dia voambara fa ny reniny. Dia raha mahalala izany fa i Maria. Voalaza ao amin'ny Matio 1:10. Maria ilay niteraka an' Jesosy Kristy. Ny iray dia mpianatra natsoina hoe John. Voalazako taminao fa samy mpino ireo, samy mpanaraka an' Jesosy Kristy ireo, samy olona akaiky azy avokoa, samy olona tiany, samy olona tia azy. Izany hoe tao anatin'ny vondrona na fikambanana iray ho amin'ny fanarana an' Jesosy Kristy noho ny fahasoavan' Jesosy Kristy Tompo. Iraina ny Tompo ny amin'izany. Izany dia tahaka ny olony fiangonana mihitsy ny tenin'ny vantana tamin'izy ireo Jesosy fo ny teo ambony azo fijaliana izy. Teny tamin'ny reniny izy hoe: raha vehivavy, indro no zanakao. Teny tamin'ny Jaona izy hoe: indro no reninao. Andray lesona na fampianarana avy amin'izany isika. Manana teboka telo ambara aminao indray aho amin'izao fotoana izao. Ny voalohany dia momba ny Maria reny Jesosy Kristy, izay mpianatra iray izay tiany Jesosy Kristy araka ny voalaza ny mpanoratra ao amin'ny Jaona 7:9. Eto aho dia te-resaka aminao momba ireo olona roa ireo mba ho fampahafantarana tsotra sy fohy momba azy roa mianaka ireo. Voalohany momba ny Maria renin Jesosy. Tiako ny mampafantatra anao fa betsaka ireo vehivavy mpino an' Jesosy Kristy manana anarana atao hoe Maria ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Testamenta vaovao. Ohatra hoe Maria Magdalene, Maria anabavin'ny Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty, ary misy hafa koa. Fa miavaka ity Maria izay antsoina hoe Maria renin Jesosy. Ity Maria renin Jesosy ity no resako aminao. Ao amin'ny Luka 1:9 dia vehivavy tanora nipetraka tany amin'ilay tanàna atao hoe Nazareta izy io, tany amin'ny faritry Galilea, ary tao Betlehema izy no niteraka an' Jesosy Kristy zanany. Matio 2:1-9 milaza izany. Ao amin'ny Luka 1:1-3 dia voalaza fa afan'i Elizabeta izy io, izay mpisorona ny vadin'ity vehivavy ity, ary vehivavy masina. Ny momba ny Maria dia voambara fa virjina izy io, araka ny voasoratra ao amin'ny Matio 1:2 ary amin'ny Luka 1:2.
nanomboka teo amin'ny fitantarana ny fahateran'i Jesosy Kristy no nipoiran'ny tantaran'i Maria. Izao no voambara raha jerentsika. Izy tena ny teny hoe ity ny ankizivavin'ny Tompo. Tanora zazavavy izy tamin'izany fotoana izany. Tanora tsy nalalalahy, dikan'izany tanora vehivavy izay mbola tsy nandry tamin'ny lehilahy na nandriny lehilahy. Izany no lazaina hoe virgine. Maria dia virgine. Mateo 1:17, Isaia 7:7-10, Luka 1:15 ka hatramin'ny 17 dia mitantara ny fiainan'i Maria. Amin'ny toko sy andeniny eo dia voalaza hoe Maria virgine. Izao no tenin'ny ilay anjely izay nirahana hitondra hafatra tany aminy tamin'ny fotoany. Eo amin'ny andininy fa 10. Izao nataon'ny Tompo tamiko tamin'ny andro izay nitsinjovany afatondromasoa amin'ny olona. Ary tamin'ny fahenim-bolana dia niran'Andriamanitra ny anjely Gabriel ho an'ny an-tanàna anankiray any Galilea atao i Nazareta, ho any amin'ny virgine anankiray izay voafofombadin'ny lehilahy anankiray atao hoe Josefa. Hitantsika tsara, tiako ianao mitohy amin'ny famakian-teny. Maria dia vehivavin'Andriamanitra, niaina tao amin'ny fahadiovana, tao amin'ny fahamasinana, fanetretena, olombavaka, tian'Andriamanitra, feno fanokana tena ho an'Andriamanitra, tanora zazavavy izay nofodian'Andriamanitra, anana an' Jesosy voalohany, anana an' Jesosy ho zanaka tamin'ny herin'ny fanahy masina irery ihany. Nananjanaka dia Jesosy Kristy izy, fa tsy avy tamin'ny fanambadiany lahy sy ny vavy. Oambara fa nanana an' Josefa olon-tiany izy tamin'izany fotoana izany, ka nanaika ho fofombadiny io lehilahy io. Josefa vadiny dia lehilahy marina ary feno fatahoran'Andriamanitra, lehilahy mahay miaino ny feon'Andriamanitra. Ary dia rehefa na marika fa manananaka i Maria dia saika tsy hapakatra azy ho vady, fa Andriamanitra no nanesy lahatra an'ity lehilahy Josefa ity, dia nandroso izy nanatanteraka ny fampakarana ny Maria. Izany no voalaza amin'ny filazantsala. Maria virgine dia nitoetra ho virgine mandra-piterahany amin'i Jesosy Kristy. Mateo 1:15, ary tsy nalalan'i Maria i Josefa mandra-piterahany an'ilay matony dia Jesosy. Tiako manome fanamarihana fa tsy virgine hatramin'ny farany izy, satria voalaza ny soratra masina fa nanana rahalahy sy anavavy araka ny nofo Jesosy Kristy. Mateo 7:10-7:15 ka hatramin'ny 7:15, Marka 7:1-3:30, Marka 9:1 ka hatramin'ny 9. Hoy ny olona manao hoe tsy zanaka Josefa mpandrafitra va le ity? Tsy eto amintsika ihany va i rahalahiny sy ny anabaviny? Dia midika izany fa mbola niteraka i Josefa sy Maria tao aorianan'ny niterahany Kristy. Nanana rahalahy Jesosy, nanana ny Maria reniny izy,
nanana havana araka ny nofo izy, nanana fianakaviana araka ny nofo izy. Voalazany soratra masina ao amin'ny Jaona 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12 ao amin'ny 9 eo dia niaraka taminy ireo rahalahy ireo rahalahy sy renin'ireo tao amin'ny fanasana fampikarabady iray. Ireo rahalan'ireo dia nanana olana fa tsy nino azy tamin'ny voalohany. Jaona 7:7. Ty teny aminao fotsiny aho hoe i Maria dia tsy virjina hatramin'ny farany. Fepitaona ihany teo amina tanora azy mandra-piterany an' Jesosy Kristy. Vehivavy tsara i Maria, mpandatsaka-po ny teny filazana an' Jesosy, ny tenin'ny anjely Gabriela izay nitondra hafatra, ny tenin'ny magy izay nitondra fanomezana fony izy niteraka an' Jesosy, ny tenin'ny anjely taminy, ny tenin'ny mpiandrony. Moa tsy hitanao ao amin'ny filazantsara va izany? Tsy nandalo fotsiny tamin'ny Maria izany teny izany. Luka 2:7. Izy no reny fantatr'Andriamanitra fa afaka hitaiza tsara ity zanak'Andriamanitra tonga nofo ity. Hitaiza an' Jesosy, namelona an' Jesosy, mandrapatonga ny fotoan'andro izay nitsanganan' Jesosy, nanananganana an' Jesosy, nananiona an' Jesosy hanao ny asa izay nanranoray azy. Hitantsika fa Maria dia tsara toe-panahy, feno fanetretena teo anatrehan'i Jesosy mandrakariva. Matetika dia nisy tenina nindrona nambaran'i Jesosy taminy. Luka 2:5-7. Nanindrona toy ny sabatra mihitsy ny teny nataon'i Jesosy taminy. Ao amin'ny Luka 2:7-7-15 dia mahita isika fa nisy teny izay notenean'i Jesosy tamin'ny Maria sy Josefa. Ao amin'ny Jaona 2:2-5 dia nisy teny notenean'i Jesosy manao hoe: raha vehivavy, moa ifaninona kory izaho sy ianao. Tena manindrona izany. Zanaka no ny teny toy izany, tena nanindrona izany. Kanefa tsy nampisandoatra ny Maria na oviana izany, satria fantany tsara ny amin'ity zaza ao an-kibony ity fa lehibe hoy ny anjely taminy. Izy no lehibe, izy no zanak'Andriamanitra avo indrindra. Izay no teny nambaran'ny anjely tamin'ny Maria tamin'ny fotoan'andro ao amin'ny Luka 2:1-7 ka hatramin'ny 7:30. Tiako averina kely io. Ary endo toy zaza ao an-kibonao ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataonao Jesosy, ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avondrindra. Ary ny Tompo Andriamanitra nome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy, ary anjaka amin'ny taranaka Jakoba mandrakizay izy. Ary ny fanjakany tsy hanapataperana. Ary hoy Maria tamin'ilay anjely: anahoana re no hatanteraka izany fa tsy mahalalalaina? Ary ny anjely namalika nanao taminy hoe: ny fanahy masina ho tonga aminao, ary ny herin'ny avy indrindra analoko anao. Koa masina izay ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Nalala tsara n'izany teniny izany i Maria. Koa na inona ny teny nataon'i Jesosy taminy dia nandatsaka-po sy nanetry tena izy. Ao Matteo 2:17-15, Marka 2:7-13-15, Luka 2:9-7-20. Nisy fotoana nanao asa fanompoana Jesosy. Tonga Maria sy ireo zanany ka niteny hoe mitady an' Jesosy zahay mba ilazao izy. Manamaly Jesosy ka nanao hoe: reniko, eto mandre ny tenin'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra, reo no rahalahiko, reo no reniko. Ao amin'ny Luka 2:17-7-20,
misy olona ny teny hoe sambatra ny kibo zay nitoeranao sy ny nono zay nononao. Eny hoe Jesosy sambatra, fa maika sambatra ny meno ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Jesosy Kristy dia niteny tamin'ny Maria hoe raha vehivavy, hatrany hatrany dia saika izany no fomba nitenenany tamin'ny Maria reny hoe raha vehivavy. Teny manindrona. Fa i Maria tsy mba tafotoana tamin'izany, dia azy hatrany izy ary nanompo azy hatrany. Nanompo an' Jesosy i Maria reny. Tahaka an'ireo vehivavy izay tiany tompo ka nanompo azy, ary izy koa na dia reny aza dia nanompo an' Jesosy. Matio 7:25-5:10 voalaza hoe nanompo izy. Maria dia iray tamin'ireo vehivavy izay nitomany raha nahita ny fahorian'i Jesosy, araka ny voalaza ao amin'ny Lioka 7:17-17 nitomany ireo vehivavy ireo. Fa hoy Jesosy hoe ry vehivavy, mitomany ny tenanareo sy ny zanakareo. Nasain'i Jesosy hitomany ny tenany koa i Maria reny tamin'ny fotoana io. Nanetry tena hatrany i Maria. Hitantsika ao amin'ny Jaona 2:5 teo amin'ny fanaranan'i Jesosy dia namporisika ny olona hatrany izy akatoa an'i Jesosy. Ataovy izay sainy ataonareo e. Na inona sainy ataonareo dia ataovy. Izany ny toe-panahy Maria. Oh, vehivavy tsara toe-panahy, feno fanetretena, tsy mba nirere mihitsy izy hoe zanako ane io e, tsy mba nanao an'izany izy, fa anetry tena nakato ny tompo hatrany. Mahita isika fa rehefa nombona teo amin'ny azy fijaliana Jesosy dia nijanona teo akaiky teo izy ka nibanjina ny azy fijaliana Jesosy. Izany ene no hitatsika amin'io Jaona io e, izay nivakiana tamintsika teo. Maria tsy lavitra fa nijanona teo apototry ny azo fijaliana Jesosy. Ary raha maty ka nalevina Jesosy dia anisan'ireo nieritreritra ho any amin'ny fasana izy. Ary tamin'ny fotoana izay nitsangalan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia niseho taminy i Jesosy. Hitantsika amin'ny Jaona 2:20 ary Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana, ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika tao am-pasana ka nahita anjelo roa nitafy lamba fotsy nipetraka teo, ka ny anankiray teo andoha tamin'ilay nandrian'ny fatin'i Jesosy ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy nahoany ianao no mitomany? Dia hoy izy, satria nalainy olona ny tompoko ka tsy fantatro izay namiatrahany azy. Ary rehefa nilazay izany izy dia nitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany ho Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana no nitomany? Iza no tadiavinao? Nataony fampiandry say izy, ary hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no nahaka azy teto, lazao amiko izay nametranao azy, ary izaho dia haka azy. 10:40 ry Maria nitodika izy ka niteny taminy, nanao teny hebreo hoe rabony, izany hoe mpampianatra. Anisan'ny ilay vehivavy izay nisehon'ny tompo i Maria. Hitantsika raka io teny io. Ary izy koa niaraka tamin'ny apôstôly hatrany, ary izy koa dia niara-nivavaka tamin'ny mpianatra raha niandro ny fanahy masina ireo, araka ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7-4.
koa anisan'ilay nandray ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta. Hatreo dia tsy fantatro tsony hoe inona ny toy ny tantara toy izany sy toy izany no fantatra raha miresaka ny amin'ny tantara ny Maria aminao aho. Miverina amin'ilay fotodresaka isika satria Maria dia nijanona teo am-potron'ny azo fijalian'i Jesosy raha nombohana izy araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona 5:20 nijanona teo akaiky teo ary Jaona koa teo akaiky teo dia niteny Jesosy ka niteny manao hoe raha vehivavy indro ny zanakao. Faharoa ny momba n'ilay mpianatra iray izay teny Jesosy antsoina hoe Jaona iza moa maro koa no mananarana Jaona ao amin'ny Baiboly. Jaona mpianatry ny Tompo, Jaona tao anatin'ny 12 lahy voafidy sy voatendry ho apôstôly io araka ny hitanao ao Matthieu 10:1 ka hatramin'ny 7, Marka 10:7-10, Luka 9:17 ka hatramin'ny 10. Jaona lay nanoratra ny filazantsara io. Mario ao anatin'ny filazantsarany Jaona ihany no ahitana hoe izy lay mpianatra tiany Jesosy indrindra. Ny filazantsara hafa dia tsy manonteny hoe i Jaona nele dia tena mpianatra tena tiany Jesosy. Na ny Matthieu, na ny Marka, na ny Luka tsy mba manao izany. Fa ilay mpanoratra ny filazantsara dia Jaona, izy no niteny hoe zaho le mpianatra tena tiany Jesosy indrindra. Fijeriny io tsy metsiny izy, fatsapahany io tsy metsiny izy. Ao amin'ny Jaona 7:20 mpianatra tiany Jesosy. Jaona 7:20 ka hatramin'ny 7:20 mpianatra tiany Jesosy ary ny 5:15. Fa i Marka nanoratra fa ny mpianatra rehetra dia tiany Jesosy avokoa. Marka 7:17. Ny antso ny mpianatra izay tiany ake ao aminy izy. Iza moa izany? Ny mpianatra 12 lahy. Ny fitiavan'i Jesosy dia ho an'ny rehetra. Tsy manao tena fiangarana izy. Tia andranona sy ranona izy. Tia izy ary tahaka ny itiavany ahy no itiavany ianao koa. Lehibe ary ny fitiavany. Tahaka ny itiavany ray ahy no itiavako anareo, hoy izy tamin'ireo mpianan'ireo. I Jaona lay niaraka tamin'i Petera sy Jakoba mandrakariva ary nentin'i Jesosy niaraka izy telo lahy ireo. Matthieu 7:10 ary eo amin'ny Marka 5:17, Marka 4:17 indrindra raha nivavaka tao amin'ny Sangetsemane. Jaona lay nisehon'ny Tompo tahaka ny hafa koa. Koritiana 1:12-17 niseho tamin'ny apôstôly izy raha nitsangana tamin'ny maty. Jaona lay natao andry ny fiangonana tao Jerosalema niaraka tamin'ny Petera sy Jakoba. Asan'ny apôstôly 5:1 raha nisy ny fanenjena dia nijanona tao amin'ny foibe tao Jerosalema ny apôstôly ary lazain'i Paoly amin'ny Galatiana 2:7 Petera, Jakoba, Jaona ampy tamin'ny fahasoavana. Jaona lay voalaza tany amin'ny nosy Patmo izay nazo tsindrimandry sy fahitana sy fanambarana araka ny voalazan'ny bokin'ny Apokalipsy. Jaona lay nanoratra ny epistily mitondra anarana hoe epistily nosoratan'i Jaona. Jaona ilay nitenenan'i Jesosy hoe indro ny reninao. Eto dia manintsy kely. Jesosy Kristy dia tsy mba miangatra ry havana. Tiany avokoa isika rehetra. Tiany avokoa ny mpianany rehetra. Tiany avokoa ny olona rehetra. Tsy misy fizatavan'ny olona ao aminy. Fa izao, ny fatra ny fitiavan'ny olombelona an' Jesosy no misy fahasamihafana. Misy manana fitiavana azy fa kely ihany. Misy manana fitiavana lehibe mihitsy. Mba manahoana ny fitiavanao an' Jesosy? Kely sa lehibe? Raha refesina, ahoana? Raha lanjaina, ahoana? Aza miteny mihitsy ianao hoe tsy tiany Jesosy ianao. Raha mahita olona ianao ka hoe ohatra ny voata be, ohatra ny ampiasain'Andriamanitra be, mijoro vavolombelona milaza ny fahatsarany Tompo, sambatra ireny olona ireny. Tena tian'Andriamanitra izy. Izany ngamba tsy tian'Andriamanitra. Evi-diso zany ry havana.
tena tiantsika rehetra Andriamanitra, tsy misy fiangarana ao amin'Andriamanitra. Izy ary miteny hoe asasiana fahasatavan'olona, asa manolo tiana fiangarana. Fa ny fitiavantsika no misy fahasamihafana. Misy tena tia ny tompo, tena tia ny tompo amin'ny fony rehetra, amin'ny hery rehetra mihitsy. Misy mangatsika ny fitiavany, misy mafana ny fitiavana ny tompo. I Jaona mantsy dia tena miondana eo an-tratran'i Jesosy. Izy dia tena manakaiky amin'ny tompo mandrakariva, tena mahafinaritra azy mihitsy zany hoe manakaiky an' Jesosy any. Mpianatra tia ny tompo ny voalaza, nefa ny tena marina mpianatra tena tia an' Jesosy. Alleluia. Mahitsapa Jaona fa tia azo ny tompo. Misy tompontsoa anie ny mahatsapa hoe tianao Andriamanitra. Hery lehibe ne zany hoe tsapanao fa tianao Andriamanitra. Raha ny olona rehetra, kristiana rehetra samy teny no tena tia Andriamanitra. Za aloha tena tiany be mihitsy. Hery manao ahoana moa izany? Fa fotoana zay eritreretany hoe za aloha dia tsy dia tena tiany, ranona ihany ny tena tiany, Petera ihany ny tena tiany, Matthieu ihany ny tena tiany. Anana olana izay mieritreritra izany. Oka ianao tsy eritreritra diso mihitsy, aza misaindratsy an'Andriamanitra ianao. Fitiavany izy, fitiavany dia marina, fitiavany dia tena tanteraka, tsy azo tsinihina. Tsapan'ny Jaona izany. Tsy diso izy amin'ny teny mpianatra tiany Jesosy. Aminy dia hoe teny izy dia tiany tompo. Ianao koa tokony eritreritra hoe za tiany Jesosy. Tenena amin'ny tenanao hoe tian'Andriamanitra aho. I Jaona dia tonga apôstôly ny fitiavana satria nandray an'io ny fanahy ny fitiavana tao amin'Andriamanitra resy Jesosy zanak'eo izy. Mitandrema ny amin'ny eritreritra mampidoza. Averiko indray ny fiheverana hoe tsy tianao Andriamanitra dia amoy fo ianao no ny kajikajy ataonao eo amin'ny fiainanao. Diso izany, tianao Andriamanitra. Fitiavana mandrakizay no ny tiavan'Andriamanitra anao. Zany naparetany famindram-po aminao, zany ny ampisany masoandro, fahazavany masoandro nanomezany aina sy fofinaina ho anao. Na dia mbola tsy mivavaka azy ianao, eny mbola mpanota azy ianao. Dia karakarain'Andriamanitra toy izany. Meny fitahina ianao, meny hery ianao, meny tanjaka ianao, meny fahaizana ianao, meny asa ianao, meny vola ianao, na tsy mivavaka aza. Fitiavan'Andriamanitra anao izany. Omeny tombonandro eritreretana iomanana ho amin'ny mandrakizay ianao. Tsy hoe kapon'Andriamanitra vetany ianao na mbola mpanota injato aza. Fitiavan'Andriamanitra anao izany. Tsy diny ho very ianao, fa diny ianao tonga amin'ny fibebahana. Ny ampino, hoy Jesosy manao hoe tiany azy hatramin'ny farany izy. Oka iondana eo an-tratran'i Jesosy ianao. Oka ampiseho fitiavana azy ianao. Fa raha tena tia amin'ny tompo ianao dia ho tiny hatrany, satria izy efa tianao taloha. Le olo mavonjy noho ny fitiavan'Andriamanitra isika. Olo mafidin'Andriamanitra ianao. Hoy Jesosy hoe tsy ianareo no nifidy aho fa izao no nifidy ianareo. Jaona 2:12, Petera 1:2-7 taranaka voafidy ianareo. Halleluja. Ianao io taranaka voafidin'Andriamanitra ianao. Olona novonjen'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana ianao. Efesiana 2:2-5 fahasoavana namonjenanareo tamin'ny finoana, tsy avy aminareo zany fa fanomezan'Andriamanitra. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ianao, nomeny fahasoavana, novonjeny tamin'ny fomba mahagaga. Zany namonjen'Andriamanitra atsika. Raha mahatsapa ianao kristianina ianao, fahasoavan'Andriamanitra natonga anao kristianina, fitiavan'i Jesosy natonga anao kristianina. Andriamanitra nanome anao fombebaka, Andriamanitra nanome anao finoana, Andriamanitra nanokatra ny masom-pananao, Andriamanitra niasa tamin'ny fomba mahagaga nanao vao anao, no ny herin'ny fanahy masina nanasanao sy nanadio anao, no ny asan'ny fanahy masina sy ny rano Jesosy. Aza mieritreritra hoe tsy tian'Andriamanitra ianao. Teboka faharoa, teny nomeny Jesosy Kristy any Maria, reniny sy Jaona mpianany teo ambony azy fijaliana. Io teny io dia teniny nomeny Jesosy farany milony nafatesan'ny tompo. Teny manokana, teny inona moa? Teny manambara inona? Teny tsara, teny mamsira,
teny mampiseho fitiavana, teny mampiseho ny tsy fanadonony any reniny, teny mampiseho ny tsy fanadonony any Jaona, teny fampihavanana an'izy roa mianaka ireo, teny fampiraisana an'izy roa mianaka ireo, teny fanomezana andraikitra ho an'ny Maria reny ravehivavy. Ino ny zanakao? Toy ny miteny hoe raiso tahaka ny zanakao i Jaona. Fanomezana andraikitra an'ny Jaona hoe raiso tahaka ny reninao io. Sampino, sampanaraka ny Kristy. Teny fandaminana. Hoy Jesosy tamin'ny ravehivavy, indro ny zanakao. Hoy Jesosy tamin'ny Jaona, indro ny reninao. Oh, Jesosy Kristy dia tena manome teny tsara, teny mamy, teny mampiseho fitiavana, teny mampiavana, tsy mba teny mampiady, tsy mba teny mampisarabazana, teny mitarika ny olona ao amin'ny andraikitra, teny mitondra filaminana. Ianao koa rehefa mba miteny ianao, mitenena toy izany, mitenena zavatra mampiavana olona, asa miteny zavatra mampiady olona ianao. Sambatra ny mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Teboka fahatelo, ny fampianarana na lesona raisitsika avy amin'izay nambara tamintsika teo amin'ny teboka voalohany sy ny teboka faharoa. Tena misy lesona lehibe, misy fampianarana voalohany randinikitsika ny amin'ny Jesosy. Jesosy Kristy dia nanao ny edidiny hatramin'ny farany. Zany natonga azy ny teny hoe ravehivavy, indro ny zanakao. Ry Jaona, indro ny reninao. Meloa ny hafatesanao, ry olombelona, ataovy ny edidinao ary ataovy hatramin'ny farany. Jesosy Kristy dia tsy mba nanadino amin'ny Maria renina ovinana oviny. Raha maka ny Baiboly tsika dia tsy dia fantatra tsony ny momba an'i Josefa. Tsy haiko hoe inona no nitranga zava-miafin'Andriamanitra izany. Ary tsy mba hita mihitsy hoe i Josefa manaraka any Jesosy tahaka ny Maria hoe ireo izy mivady. Ohatrany tsy miteny an'izany Baiboly. I Maria any sy reto zanany naterany no hita. Fantatry Jesosy tsara ny momba ny reniny. Ary raha ohatra ka hoe ho faty izy dia hisaraka aminy. Ary fantany alahelon'ny Maria. Tsy nanadino any Maria izy. Ianao koa ry zanaka, asa manadino ny ray aman-dreninao. Aiza moa ianao ankehitriny? Aiza ny ray aman-dreninao? Inona mba ataonao amin'ny ray aman-dreninao? Asa manadino ny ray aman-dreninao ianao. Nanao fandaminana ireo izy izay nanaraka azy meloa ny hafatesany. Raha mpitarika fiangonana ianao, na olona manana olona tariana, na mpanao politika azy ianao mba halamino reny ny olona miaraka aminao, manao teny fandaminana, fampiraisana, raha mpitondra ianao, manao teny fampihavanana, fampiraisana. Zany no lesona nomeny Jesosy raha niteny izy hoe ravehivavy, indro ny zanakao, ry mpianatra, indro ny reninao. Ny teny izy, ny teny tsara, ny teny mamy, ny teny mahitsy, ny teny tampitiavana, ny teny fampihavanana, ny teny fampiraisana, ny teny mampilamina, ny teny zava-dehibe. Isika koa averiko indray oka iteny toy izany. Faharoa, zava-dehibe tsara ho fantatra ny amin'ny Jesosy. Jesosy dia fihavanana. Jesosy dia mpampihavana. Ao amin'ny Filipiana, ao amin'ny Efesiana, toko faharoa andiny 7:10, izy no fihavanantsika. Matio toko 5, andiny 7, sambatra ny mpampihavana fa izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Andriamanitra ny fihavanana, Andriamanitra ry havana. Andriamanitra ty fihavanana izy. Tsy tiany mihitsy zany hoe adiady sy fifandirana, fikorotanana izany. Andriamanitra ny fiadanana izy. Jesosy Kristy dia firaisana, eny, mampiray. Ny pino, tena pino. Efesiana toko 2:4. Ary eo amin'ny andininy 2:20, 2:20,
Kristy no fejoro ao aminy irefetany rafitra rehetra. Raha misy trano ahorona dia tsy maintsy misy fejoro koa hitenantsika dia naorona ho tempolo masina ny fiangonana ny vahoakan'Andriamanitra dia ianareo ny tempolo ny fanahy masina ahorona ary Kristy no fejoro ao aminy irefetany rafitra rehetra. Tsy mirafitra ny rafitra raha tsy ao Jesosy. Ninona rafitra na sata na fitsipika rehefa tsy ao Jesosy? Nofinofy io Andriamanitra, ny firaisana Andriamanitra. Dia hita firaisana marina eo amin'ny samy kristianina izy. Zany nanomezan'ilay didy vaovao hoe didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Zany nafantarany olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Jaona 3:7-7, Jaona 3:7-7. Zany no nitondrany amam-bavaka amin'ny Jaona 7:20 mba ho ray ihany. Zany nantona ny ekeny ho fato teo amin'ny azo fijaliana nanomezan'ny rany mba ho fampiavanana ny olona amin'Andriamanitra ary mba hiavana ny olombelona samy olombelona. Kortiana faharoa 5:17-7. Ny fanompona zay nomeny Jesosy napetrany tamintsika, fanompona fampiavanana. Manana asa fanompona ve ianao? Inona moa io asa fanompona fampiavanana io? Tsy hoe fanompona atonga anao irereka anao tsinitsinina ny hafa. Diso izany. Ny teny napetrany dia teny fampiavanana. Kortiana faharoa 5:17. Inona ny teny torinao? Teny mampiady ve? Teny mampisaraka ve? Teny mampiavana ny teny napetrak'Andriamanitra ho torintsika. Ny batisan'ny fanahy masina dia natao ampiray ny tena olon'Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra marina. Kortiana 2:2-7. Fanahy iray nanaovana batisanareo ho tena iray ihany. Amin'izay tsy misy Jiosy na Grika na Jetlis na midevy na tsy andevy na ambony na ambany na mahay na tsy mahay, tsy mba tsy hisy katsaka vanjobory intsony na hoe fizarazarana foko na volokoditra. Batisan'ny fanahy masina mandavana zany fizarazarana izany. Ao amin'ny fampianarana ny fanasany tompo, Kortiana 1:10-7 dia misy tanjona fampiavanana sy fampiraisana ny tena zanak'Andriamanitra. Tsy tokony handray fanasany tompo ianao raha tsy manana fitiavana ny kristianina namanao. Tsy tokony handray fanasany tompo ianao raha ohatra ianao ka manana ady lolony tsy madio fo amin'ny kristianina namanao naiza naiza. Meloka amin'ny tena sy ny rano tompo zay mandray fanasany tompo, tsy araka ny famendrehana na ny drafitr'Andriamanitra. Ny mpitarika zay natsangan'Andriamanitra rehetra dia notendreny mba hampiray ny olon'Andriamanitra. Ao amin'ny Efesianina 4:17, ny mpaminany, ny apôstôly, ny paster, ny evangelista ary ny mpampianatra ny ten'Andriamanitra mba tonga ny firaisana ao amin'ny tenan'ny Kristy mba tsy hisy fizarazarana. Ny fampianarana madio ny apôstôly zay hitantsika ao amin'ny Baiboly dia tena mampiray mihitsy. Romanina 2:7-7 dia hoy Paoly hoe miala amin'ireo olona zay mitondra fatafitoina sy fisarana mampiadina amin'ny sarabazana. Misy tombontsoa be mantsy ao amin'izany firaisana izany. Raha mamakitsika amin'ny Salamo 7:30 manao hoe tsara sady mahafinaritra raha ny mpirarano miara-monina. Dia diany Jehovah eo aminy fitahiana dia fiainana mandrakizay. Eto aho dia miresaka aminao ireto teny manaraka ireto. Galatiana 5:9-10, mpianakavin'ny finoana. Efesianina 7:15-12, fianakaviana rehetra ny an-danitra sy an-tany. Efesianina 2:2-7, akonan'Andriamanitra. Miteny sy miresaka izany ny Baiboly. Ao amin'ny filazantsara Jesosy Kristy dia miresaka ireo fianakaviany ara-panahy. Matthieu 2:7-7, Marka 2:7-2-7, Luka 2:7-7, ny reniko, ny rahalako, ny anabaviko zay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tondrono mihitsy, niza manao ny sitrapon'Andriamanitra, reo no akonan'i Jesosy, reo no rahalahiny, reo no anabaviny. Fa ianao kosa ahoana ny olazainao ny amin'ireo olona manao ny sitrapon'Andriamanitra, ny amin'ireo olona miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitazona ny tenin'Andriamanitra ary mankatoa izany.
amin'ny Hebreo toko 2:17 2:4 dia nataony horala ireo izay fanao amasininy, nataon'Andriamanitra akohonana isika. Kortianina 2:5-7 zanako lahy zanako vavy ianareo, nataony fianakaviana iray isika, fianakaviana iray akohonan'Andriamanitra, nataony tenany isika. Kortianina 1:17 ianareo ny tenan'i Kristy, nataony tenany ny fiangonana. Efesianina 1:2-7 5:17 izao ny sitrapon'Andriamanitra ny apisy fihavanana eo amin'ny samy olon'Andriamanitra, samy mpilona teraka indray, apisy firaisana mba hifampitondra tahaka ny mpianakavy masina ao amin'Andriamanitra isika. Hoy izy tamin'i Maria, indro ny zanakao, marina fa tsy nateraky ny kebonao io fa io ny zanakao. Niteny tamin'i Jaona izy, indro ny reninao, tsy niteraka anao io fa pino ahy io, manao ny sitrapoko, mpianakavinareo, indro ny zanakao. Hoy izy tamin'ireo zay nanao ny sitrapony, reo ny rahalahako, averiko indray, reo ny reniko. Fa ianao mba inona ny teneninao ampino namanao, miara-manantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra aminao, mba afaka miteny hoe fa mahita azy ianao dia antsika hoe io ny rahalahako, io ny fianakaviako ao amin'ny tompo, deran'Andriamanitra ao. Ny teny Paoly ao amin'ny Timothée 1:5-2 ny tokony fampitondran'ny kristianina ao anatin'ny fiangonana, ny lehilahy lehibe dia atao takany ray, ny vehivavy lehibe dia atao takany reny, ary ny tanora dia atao takany rahalahy atao takany anabavy. Ankehitriny jereo ny kristianina manodidina anao, miteny aminao Jesosy ankehitriny, reo no fianakavianao, reo no mpiraita-ponao amin'ny tompo, zanak'Andriamanitra ianareo, mpiara-mandova amin'ny Kristy isika. Romanina 5:17. Tsy zava-dehibe ve izany? Tsy zava-dehibe ve izany? Ny anaranao fomba fijery toy izany, eto amin'ity fiarahamonina ity, eto amin'ity fiarahana manompo ity, eto amin'ity tany ity, fandalovana ity, Andriamanitra manondro anao hoe reo ny akonanao. Ny fiangonan'Andriamanitra marina, ny fiangonan'i Jesosy Kristy marina. Inona moa izany ry havana? Vahoaka mino an'Andriamanitra ane izany, mino tompo ray ane izany, mino fanahy ray ane izany, mivondrona miray tahaka ny tena iray ihany, na dia maro aza anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Palahelo fa tsy mandeha araka izany ny fiangonana ankehitriny. Kortiana 1:2-7 ianareo ny tenan'i Kristy. Romanina 2:2-5 na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Efesiana 4:1-5 miteny manao hoe ray Andriamanitra, ray ny finoana, ray ny batisa, ray ny fanantenantsika, ray ny azo fijaliana, ray ny mpamonjy, ray ny lalana makany an-danitra, ray ny tanjona, ny andova fiainana mandrakizay. Tokony nisy fihavanana sy firaisana tsara ao am-po eo amin'ny samy kristianina. Indro ny akonanao. Nisy filaminana teo amin'ny Maria sy Jaona, ary afaka ny fampitondra tsara satria nanaiky izany teny fampihavanana sy fampiresana izany. Teny nataon'i Jesosy Kristy aoka ny olon'Andriamanitra rehetra ahay andray ny tenin'Andriamanitra, hianatra handray ny tenin'Andriamanitra, sambatra ny kristianina mahay manao izany. Farany lasa ny fotoana mitandremany amin'ny zavatra manimba ny fifankatiavana, ny firaisana, ny fihavanana. Hoy Jaona 1:7, ny firaisanay ty amin'Andriamanitra ray sy zanaka. Hoy Paoly, firaisana amin'ny fanahy masina. Kortianina 2:7-14, Efesianina 2:4-5 masotoa mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Misy zavatra zay mety mandrava ny fifankatiavany pino, ny tsy fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ray izay, ny asany nofo voalazao amin'ny Galatiana izay, ny fahendren'ny tanina, ny fahendren'ny devoly ao amin'ny Jakoba 4, ny tsy famasinana,
inona moa ny raisan'ny fahotana sy ny helika ny maizina sy ny mazava tsy izy firaisana raha misy fahotany. Ny devoly sy satana mpampisaraka mpampiady mpanakorotana mampifandrafolo ny avinavina ny freriana ny febebona ny fizaozaona fisehosehoana ny fitiavatena teolohany teninitsindry ny afatra ny atrany tsy araka n'Andriamanitra izany. Mivavaka aho mba handresy ireo zavatra tsy mampisy firaisana na fihavanana masina ireo ane isika samy kristianina ka ijery ny mpanompon'Andriamanitra namanao, ijery ireo kristianina namanao ka andre ny feon'ny tompo ianao hoe reo ny reninao, reo ny rainao, reo ny rahalanao, reo ny anabavinao ka mifandraisa tsara tahaka ny nandraisan'ny Kristy atsika. Tsarovy sy tadidio izao ny fandianana amin'ny fahazavana dia mampiray samy kristianina. Raha mandeha ao mazava isika tahaka azy ao mazava dia manana firaisana isika samy sika ary ny rano Jesosy zanany manadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona 1:7. Ny fandianana araka ny fanahy dia mampiray atsika. Hoy aho mandihana araka ny fanahy dia tatateraka ny filanonofo ianareo. Raha tarihan'ny fanan'Andriamanitra iray isika move tsy ho amin'ny firaisana izany sy ho amin'ny fihavanana sy ny fiombonana araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy tafaraka raha ny fanan'Andriamanitra ray no mitarika dia mampiray firaisana amin'ny fanamasina. Raha samy mitoetra ao amin'ny tompo. Jaona 1:7 vavaka nataon'ny tompo firaritso ny apôstôly vavaka nampianarin'ny tompo dia nitaona antsika hoe rainay izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny mifantsaka atao ane ny sitraponao ity atano tahaka ny any an-danitra. Tsy tia ny tompo anao ny sitrapontsika isika na ny sitrapon'ny devoly fa ny sitrapon'Andriamanitra. Sarobe deo tsy rehetra manao amiko tompoko niditra ny fanjakany lanitra fa zay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Mianara mangataka hoe ho atao any ny sitraponao. Tsy ny sitrapoko fa ny sitraponao. Angamba manana olana amin'ny ranona sy ranona ianao izay kristianina ary mitsaratsara azy ireny. Nefa mitaonanao aho mba ho mpamela heloka ianao, mitaonanao aho mba hadio fo ianao. Isika hivavaka toy izany atao any ny sitraponao. Eto aho dia miresaka ny amin'ny hoe mpino kristianina mpiray finoana dia tokony hifandray tsara ary andray ny andraikitro tandrify anao amin'ny rahalanao adidinao amin'ny rahala amin'izao fotoanan'ny Kristy izao mifampitondra azy mavesatra miaraory amin'izay ory mifampifavamba ho sitrana eny mifampahireza sy mifampatanjaha adidy izany fa ny ompitiavana mandraisa ny andraikitrao. Tsy fotoana iedina izao fa fotoana iraisana izao. Ary ho anao izay mbola ivelan'ilay fianakaviana maha-kristianina, mbola mety any ivelany mpanota ianao lavitra an'Andriamanitra, azo atao no miaraka ao amin'ny vondrona fianakaviam-ben'ny kristianina manara-dian'i Jesosy. Mino tompo iray, mino Andriamanitra iray, mino batisa iray, mino fampianarana iray, mivavaka amin'Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany, mandray ny sorona nataon'i Kristy teo amin'ny azy fijaliana. Beba, mino ny filazantsara dia hiasa aminao ny fanamasina ho tonga zanak'Andriamanitra ianao ary ho tonga hiaraka amin'ireo olon'Andriamanitra ireo, ho mpiombona amin'ireo ary indray fitahiana sy ositra firovana izay ataon'Andriamanitra amin'ireo ho tanteraka ny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao anao ny amin'izany teny izany. Raha vao ny hevitra ny fisarahana rehetra, hevitra mampisaraka rehetra, ny asan'ny devoly na eto amin'ity firenena ity, na eo amin'ny mpanao politika, na eo amin'ny isam-pianakaviana, amin'ny olombelona rehetra, mpiray fiangonana, ampiray soa ny tsirairay afantatra hoe zanak'Andriamanitra izay manome voninahitra n'Andriamanitra izay amin'ny fifankatiavana. Taio ny olonao ary reo mbola tsy nibebaka meo fibebahana, reo tsy mino meo finoana, atsangano tonga zanakao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia rain'Andriamanitra ary havana n'izany afatra lehibe nomeny antsika indray tamin'ity anio ity. Ny azo fijalian'i Jesosy dia sady misy mitsivalana no misy mitsangana. Ilay mitsivalana, tsy valakazo dia mitory fihavanana
amintsika samysika fa lay tsangana kosa lay azo mitsangana dia maneho fampihavanana ny olona sy Andriamanitra. Noho izany asa lehibe izay nataon'i Jesosy ho antsika ny azo fijaliana hampihavana ny olona samy olona. Ho tain'Andriamanitra isika rehetra misaotra ny Tompo, misaotra anao nanaraka hatranin'ny fandarina izay natao teto amin'ity fahitalavitra ity ho aminao aneny fahasoavan'i Jesosy. Amen. Fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy